Ia, somary détaillé-ko kely mahakasika an'le resaka relance économique satria vidéo fohifohy ihany nataoko mba ho résumé ho an'izay tsy manana méga lavalava zany a, de jerentsika ihany possibilité an'zay fa hisy fanazavana zany famakafakana kely lavalava kokoa ho ataoko mahakasika an'le relance économique zay eritreretina atao tsara ho ahy le mba hoe mitady hevitra relance économique aoka mba tsy ho geste technique fotsiny le izy hoe hanehoana hoe mitady vahaolana sy mananina fa matetika isika mametraka ny omby ao aorianan'ny sarety na ao aorianan'ny angadin'omby. Ny tiako tenenina am'zay hoe mametraka ny omby ao aorianan'ny sarety sy ao aorianan'ny angadin'omby zay de raha vao miresaka économie tompoko a, dia tsy maintsy mandeha mipetraka tsara aloha ny politique énergétique satria famaritana ny atao hoe économie araky ny lazain'ny manam-pahaizana na mijery fotsiny ary ianao ohatra zao ry Milton Friedman ry Charles Gave de l'économie c'est de l'énergie transformée. Dikan'izany raha tsy manana politique énergétique mazava ianao ary efa mipetraka tsara ny énergie de nofinofy a ny ampandroso ny toe-karena sy ny économie zany. Na hanao relance iny ianao na relance en plus relance déjà tsy mi-adapter les mots satria ny antony a tsy mbola ny départ akory tsika ko relance iny. Raha efa nisy départ ianao de afaka mirelancer hoe avereno ataovy ihany fa nety le izy teo de relancena mba handeha tsara le izy na hatsaraina le efa nisy fa le izy tena mbola tsisy mihitsiny. Politique économie tsisy. Dikan'izany a tokony mametraka ny stratégie politique énergétique aloha tokony natao voalohany mahakasika an'le hoe aiza ny ahita politique énergétique be da be. Dikan'izany raha miankin-doha amin'io ny économie de io zany aloha no tokony imasoanao satria raha resaka jiro fotsiny a de io tsy jiro rery na hoe carburant fotsiny be da be ny produit dérivé sy miankin-doha am'zany zavatra zany a na ny mpanao coiffure na ny mpanao soudure na ny mpanao zy fa tsika maika any am'le hoe investissement be ohatr'zao investissement be ohatr'zao ho avy ny hanao usine sy ny sisa ka na ho avy eo ary zareo hanao usine fa ianao tsy manana jiro herinaratra sy resaka carburant tsy manana lalana hitaritana an'zany tsy manana sambo hitaterana ny entana vita tsy manana port amoahana an'le izy de ahoana fa zavatra misy de zay hoe tokony na politique énergétique aloha ny atao voalohany satria miankin-doha amin'io daholo ny zavatra rehetrarehetra ary ny tena mampivoatra ny économie sy ny atao hoe PIB anie amin'ny interne le izy zany hoe ny tena ny angovony le ao anatiny mihitsy ny miainga zany hoe ny contribution amin'ny olona tsirairay ny sasany miasa birao ny sasany mety mivaroboanjo ny sasany mety manao soudure ny coiffure ny mampiasa jiro rehetrarehetra ny sasany manao fitaterana zany hoe reny zavatra rehetrarehetra reny no mitambatra manome ny toe-karen'ny firenena anankiray fa tsy le tonga de le eritreretintsika hoe multinationale tonga mitrandraka an'izy hatram'izao feno mpitrandraka fa izy miovy eo dikan'izany na hanao relance ny tisy ary ianao a rehefa ny politique énergétique anao mihitsy ny tsy mazava de tsy zavatra andeha zany ary jereo tsara ny firenendehibe inona moa mahatonga ny firenendehibe miady am'resaka énergie na io resaka uranium na io resaka pétrole ny ilazana anazy fa ny produit dérivé rehetrarehetra ao ambadika izany no tena be da be tena ary maninona rehefa midina ny pétrole miakatra de ny bourse rehetrarehetra mihetsika daholo satria be da be ny produit dérivé ao anatin'io ka matoa ny olona miady an'io resaka énergie io nanomboka hatramin'ny natao alohan'ny première guerre raha de efa nisy ny guerre énergétique fa ny révolution taty aoriana fotsiny révolution industrielle ny accéléré an'le izy fa rehefa tsy manana an'io ianao matoa ny olona miady an'io ianao tsisy hevitra mihitsiny na ianao raha manana tsy hitanao zay anaovana anazy tsisy hoe hevitra tsisy politika mazava mihitsy zany de tsy handroso zany ny firenena anankiray koa raha tsy manana stratégie sy ny politique énergétique ka zay ny tokony zavatra imasoantsika voalohany hoe raha te hampandroso ny firenena voalohany de ny politique énergétique aloha ny tokony atao mazava inona ny stratégie anao inona avy ny atao mba hahatonga ny olona ahazo angovo hoentin'ny miasa rehefa avy eo anao afaka manao hoe alefatsika am'zay araha zany mahakasika ny famoronana
arovantsika am'ty alefantsika ny fampidirana ny olona rehetra ao anatin'ny secteur formel ahafahana maka ny hetra sy ny sisa sy ny sisa fa raha kahitra ianao nefa ny olona raha tsy amianao jiro esana mba tsy rariny ihany angamba n'le hoe takina tika ny olona nefa ny jiro tsy mandeha ny maty ny olona amin'ny coiffure tsy maintsy mandoa foana amin'ny hetra nefa zareo tsisy jiro iodonana akory ka rehefa tsy misy ny politika energetika anao dia aza manantena hisy ny fanosoana na ny fivoarana ara-toekarena fa ny stratégie sy ny politika energetika ny tokony hipetraka voalohany ary jereo tsara fa ny firenena rehetra maneran-tany zay tsy manana energie na milafiny rehetrarehetra dia tsy mandroso zany mihitsy ary jereo ny afrikanina mampanosa ny Afrique du Sud zao jereo tsara fa izy manana politika energetika zareo efa midégringole koa le izy am'izao fa tiako tenenina hoe tokony voalohany bazin'ny fanosoana sy ny économie dia ny énergie. L'économie c'est de l'énergie transformée. Rehefa tsy misy énergie ianao dia aza mieritreritra nisy économie andeha zany io na ho relancena impolo na impiry tsy misy mandeha io satria ny olona tsy afaka miasa, ny multiservice tsy afaka miasa, tsisy olona afaka miasa akory dia lafo be daholo ny zavatra rehetrarehetra. Dikan'izany mila jerena aloha le politika sy ny stratégie ao amin'io resaka politika energetika io misy olona mahay an'izany, za tsy mahay an'izay fa misy olona mahay an'izay be da be tataka bava mihitsy fotsoroa raha miteny dia mba haino ihany reny olona ireny tompoko amin'io resaka politika energetika io ahafahan'ny firenena mba hivoatra sy mandroso. Zay fa dia fotsoroa reto tsika.